Tranga niseho tany Vohitr'Akoho, Masomeloka distriktan'ny Mahanoro iny rehefa maty ny renin'izy roa lahy ireto fa nilaza ho nisy namosavy dia iny avy hatrany fa novonoin'izy ireo ilay voalaza fa namosavy ny renin'izy ireo. Ka ny pisopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndahoary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny trangam-piarahamonina izay niseho tany Mahanoro no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia daholo ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Misy tranomahy teny Ambohidahy Ankadindramamy tamin'iny andro ny omaly alina iny niezaka namono ny afo ny mpiaramonina saingy sarotra ny famehezana ny afo noho ny tsy fahampindrano. Tranon'olon-tsotra izy ity sady fametrahany entan'olona ampivarotra eny amin'ny manodidina. Tamin'ny valora alina teo no maty ny afo tao anatin'izay famaizana izay. Ankizy no tao an-trano nandritra ny fotoana ny firehetana. Ny mpiaramonina teo amin'ny manodidina niezaka namonjy an'ireo zaza ireo sy ny entan'olona atao anatiny mandra-pahatongan'izy mivady izay ray aman-drenin'ireo zaza ireo. Tsy mbola fantatra mazava ny tena ny antohan'ny afo raha ny fanazavan'ny traboina hatrany. Marihina fa mpantsaka rano sy mpitaona entan'ireo olona izay manana tsena eny amin'ny manodidina ny asan'izy mivady ireo. Mananjanaka telo mianadahy izy ireo mianadahy zokiny no tao an-trano. Tsy mbola misy tombana mazava mikasika ny entana may sy ny entana avotra hatreto. Voafehin'ny mpamonjy voina ny afo tsy nitatra tamin'ny trano mifanila. Tamin'ny fitora 10 minitra hariva no nanomboka nirehetra izany trano izany ary tamin'ny fitora sasany no tonga ireo mpamonjy voina ka tamin'ny valora no maty ilay afo vokatry n'izay fandraisana andraikitra ny mpamonjy voina sy ny fanomezan-tanan'ireo mponina tany an-toerana tany. Andry Rajoelina ho avadika zaridaina ny fanariam-pako eny Andralanitra. Hakatona tanteraka ny fanariam-pako eny Andralanitra ka atao zaridaina. Rehefa vita ny fametrahana ny orinasa izay mpanodina fako lehibe ho lasa herinaratra izay ho vita afaka fotoana fohy atomboka amin'ity taona ity araka ny voalazan'ireo hatrany. Nandritra ny fanamarihana ny 20 taona ny naha-pretra any Père Pedro sy 20 taona nahatongavan'ny tao Madagasikara teny amin'ny akamasoa Andralanitra no nambarany Andriamatoa Andry Rajoelina izany rehetra izany. Tamin'ny septambra 2024 tsy ivona fa efa nandalo teny Andralanitra ny délégationna avy any Zimbabwe manampahaizana mikasika ny fitantanana ny fako mivondrona eo anivon'ny orinasa Geopomena Wast Management Ltd niaraka tamin'ny avy eo anivon'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo, niaraka tamin'ny ministeran'ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana ary ny avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Ny fanodinana ireo fako plastika eny Andralanitra ho angovo no voalaza fa tanjon'ny fiarah-miasa tamin'izany nefa mbola tsy natomboka ihany ny fanodinana ireo fako ireo hatramin'izao. Miampy ihany araka izany ny fampanodinana ataon'ny fitondram-panjakana nefa izay efa natao dia mbola maro ny tsy vita. Isan'izany ilay nambarany tamin'ny taona 2024 izay hananganana ny 400 megawatt hanampiana ny firenena nefa mbola tsy misy aloha izany hatreto. Fa tapanjiro lavarena trany no iainan'ny vahoaka malagasy ary izay saha mitaky ny zo fototra toy ny fitsirihana jiro sy ny rano dia fisamborana sy antsonjay ary raha matahora toy izay niatra tamin'ny Babasy Clémence tamin'iny andro 20 septambra iny no ampihariny fitondrana. Tranga izay manitsakitsaka tanteraka ny demokrasia ao Madagasikara moa izany rehetra izany araka ny voalazan'izy ireo izay nanivony heviny manoloana an'izay filazany Andriamatoa filoha fa hanodina fako ho lasa herinaratra izay. Aingane ho vita moa izay fanodinana fako ho lasa herinaratra izay amin'izay mantsy mba tsy ho hisy intsony ity olany délestage lava izay tsy misy fiafarana ity fa tena leo ny vahoaka ary tena mahatsiaro miaina ao anatin'izay
fahasahiranana tanteraka izay ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Taxi moto voaendaka indray. Client naty ny teny ampitatavika ihany no nanendaka ity lehilahy izay mpitondra taxi moto ity. Voalaza fa nisy roa lahy nanaraka taorina izay nitondra moto ihany koa. Tsy resaka firy fa tonga dia vono sy daroka na raha na fanendahana. Naratra mafy efa mitsabo tena ilay mpitondra taxi moto. Tsy milamina ny tany ka leo mitandrina ihany fa sao sanatria ny entana very moa ny tena maratra. Aleo mailo mandrakariva hatrany manoloana an'ity resaka tsy fandriampahalemana izay tena hita fa nahazo vahana tato ato zay na dia efa miezaka manao aintso zavatra aza ny mpitandro filaminana mba hamahana an'izay olana tsy fandriampahalemana izay hita fa tena mafy dia mafy tato ato izay. Mampirisika ny vahoaka handoha hetra Razafimandimby Rija Etel izay filohan'ny antoko isika mpandresy. Aoka isika rehetra hiara-handray andraikitra andao handoha ny hetra amin'ny fotoana voatondro. Mampirisika ny vahoaka handoha hetra hoy Razafimandimby Rija Etel izay filohan'ny antoko isika mpandresy. Nambarany fa ny hetra dia tsy adidy sy andraikitra fotsiny fa mariky ny fitiavan-tanindrazana sy fanehonany maholo-pirenena tompona andraikitra. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ity zava-nitranga tany Mahanoro ity koa satria nodimandry ny talata teo ny renin'izy roa lahy ireto rehefa narary andro maromaro tany Vohitrakoho Masomeloka distrikany Mahanoro iny. Talohan'ny nahafatesany dia nilaza izy fa mosavy no nahazo azy. Nambara ny anaran'ilay olona izay ahina mafy ho nanome mosavy azy. Tezitra ireto zanany mirahalahy ka novonoan'izy ireo tamin'ny antsy ilay vehivavy izay no ahiahina. Rehefa maty olona io dia lasa nitolo-batana tany amin'ny zandarmaria izy roa lahy ireto taorian'izay famonoan'izy ireo ilay vehivavy voalaza fa namono sy namosavy anirenin'izy ireo zay. Tena mahagaga trangam-piarahamonina amin'izao fotoana izao satria efa lasa miditra amin'ny fitsaram-bahoaka ny vahoaka noho ny tsy fatokisana intsony ny mpitandro filaminana ve sa inona no mahatonga an'izany rehetra izany. Izay no masaka azona rozy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa netosan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.